folo sy roa arivo dia eto dia tsy haitsika ny tsisy ohatran'Andriamanitra amin'izao fatratrarana zao taona vaovao 2020 sy roa arivo zao ary itondrana firarian-tsoa ho antsika mianakavy na ho anisa tokantrano isambatan'olona indrindra ho antsika mpiray fiangonana eto amin'ny paroasy katedraly egnany ty taona 2020 sy roa arivo tia mba ny fahasoavan'Andriamanitra isika rehetra azoantsika ny fanambinana ny soa sy ny tsara indrindra fiadanana ho amintsika mianakavy ary angatatsika amin'Andriamanitra ihany koa amin'ity taona 2020 sy roa arivo tia ny mba hisiny ny fandriam-pahalema sy fitonina ho an'ity Madagasikara mamitsika ity ho antsika eto amin'ny katedraly manokana dia amin'ity taona 2020 sy roa arivo ity no hankalaza ny jobily faha 50 taona ny fiangonantsika ka eto dia efa mirary ny soa sy ny tsara sahady ho antsika rehetra hiomana amin'izay fankalazana ny tao jobily izay satria dia fiainan'ny fiangonana izany ka dia samia ho tahin'Andriamanitra isika rehetra ary tratra ny taona 2020 sy roa arivo daholo isika mianakavy.